Nomeri toko fa 30. Ndelina izay Mosesy tamin'ny zanak'Israely izany arak'izay rehetra efa nandidiny Jehovah azy, lalàna ny amin'ny hanatanterahana ny voady sy ny hanafoanana azy. Ary Mosesy niteny tamin'ireo lohan'ny fireneny zanak'Israely ka nanao hoe: izao no teny izay nandidiny Jehovah, raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah na mianina hameny fanahy ny fady, dia tsy tsoteny izy arak'izay rehetra naloky ny vavany no ataony. Ary raha misy vehivavy mivoady amin'i Jehovah ka mamey tena hifady, raha mbola zaza ao an-tranondrainy izy ka rendrainy ny voadiny sy nameheza ny fanahy ny fady, nefa tsy niteny azy rainy, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana na inona namehezany ny fanahiny. Fa raha nandrara azy rainy tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka ny voadiny na izay famehezana namehezany fanahiny, ary Jehovah hamela ny helony satria nandrara azy rainy. Ary raha manambady izy ka misy voady efa nataony, na misy teniteny foana nataony molony izay namehezany ny fanahiny hifady, ka nandray izany ny lahy nefa tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana namehezany ny fanahiny. Fa raha mandrara azy ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia afoana ny voadiny izay ny voadiny sy izay teniteny foana naloky ny vavany ka nameheza ny fanahiny izy, ary Jehovah hamela ny helony. Fa ny amin'ny voadiny vehivavy mativaty na efa nisaorana kosa, dia tsy afaka izay rehetra nameheza ny fanahiny. Ary raha nisy vehivavy ny voady tao an-tranony vadiny na nianina nameny fanahiny hifady, ka nandre ny vadiny nefa tsy niteny azy na nandrara azy, dia tsy afaka ny voadiny na ny famehezana na inona izay namehezany ny fanahiny. Fa raha nahafoana izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka izay rehetra naloky ny vavany ho voadiny no famehezana ny fanahiny. Ny vadiny no nahafoana izany, ary Jehovah hamela ny helony. Ny voady rehetra sy ny fianianana rehetra hamehezany tena, hampahorony tenany, dia ny lahy ihany no tsy afaka azy na afaka azy. Fa raha tsy niteny azy akory tamin'ny andavanandro ny lahy, dia tsy afaka ny voadiny na izay famehezana namehezany tenany izy. Tsy mahafaka izany izy satria tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany. Fa raha manao izay ahafoana izany izy aorinany nandrenesany azy, dia hitondra ny heloky ny vavy izy. Ireo ny lalàna izay nandidiny Jehovah ny Mosesy, ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny, ary ny amin'ny ray sy ny zanany vavy raha mbola zaza ao an-tranondrainy izy.